Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany Ilona ihany vao mety mahita enjana ihany vao mety mahita Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoan'ny tare any andrenivohitrany vao enjana ihany vao mety mahita. Falmerabantsika rehetrarehetra indray izay manaraka ny fahitalavitra RTA amin'izao fotoana izao. Ny fandarana mila mikandra no mivahiny ao an-tokantranonao. Mila mikandra dia fandarana vaovao arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny RTA isaky ny alahady voalohan'ny volana manomboka amin'ny 7 ora sasany alina ka hatramin'ny 7 ora. Ho anao izay tsy maraka ny fandarana dia isy ihany koa ny famerenana izay ho arahantsika indray isaky ny alahady 7 volana, ny ora kosa tsy miova fa amin'ny 7 ora sasany alina hatrany ka hatramin'ny 7 ora alina. Arak'izany anaran'izany hoe mila mikandra dia fa azonao an-tsaina angamba fa ny asa sy ny tontolo no resantsika manontolo ao ato anatin'ny fandarana, izany hoe ato anatin'ny 30 minitra. Ho arahantsika amin'izany ohatra ny famelabelarana mahakasika na asa na sehatr'asa iray, ho resantsika eo ihany koa ny olana misy eo amin'ny tontolon'ny asa, mety hisy vahaolana ho aroso ihany koa ao ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsenan'ny asa. Tsy anavahana ato anatin'ny fandarana fa ho tapotra ho resantsika ato anatin'ny fandarana daholo izay mety ho asa na sehatr'asa ato anatin'ny faritra Vakinakaratra, ary mazava ho azy tsy hijanona fotsiny eto amin'ny tanàna Antsirabe sy ny manodidina ny fandarana fa ho avy eny aminareo eny anivon'ny distrika tsirairay avy eny anao ny fanadihadiana. Ety Ampasambazaha ety amin'izao toerana be fazana be izao no hitondranay ianao ato anatin'izao fandarana voalohany izao ato anatin'ny mila mikandra. Tsy hoe andevina akory ny alehanay ety fa ety no anaovana ny fanadihadiana satria misy dia misy tokoa ireo olona miasa eto amin'izao toerana izao dia izay no entintsika aloha ato anatin'ny fanadihadiana ato anatin'ny fandarana voalohany. Eto amin'ny fokontany Mahazina no misy an'ity hoe Ampasambazaha ity, arak'izany anaran'izany dia toerana feno fasana ary tany am-piandohana araky ny tantara dia ireo vazana ireo teratany vahiny rery ihany no afaka milevina eto, izany hoe tsy afaka mody any an-tanindrazany fa tsy natokana ho an'ny teratany malagasy fa ankehitriny kosa efa tsy izay intsony fa efa tsy mifidy fa afaka milevina ety daholo na teratany malagasy na teratany vahiny. Ary efa misy mihitsy aza amin'izao fotoana izao no efa nahavita famandriana raha izay ny azo ilazana azy, izany hoe efa manana zaran-tany sy fasana ety amin'ity toerana ity na dia mbola velona aza. Efa tranainy dia tranainy raha ity toerana hoe Ampasambazaha ity satria efa tamin'ny andro tany aloha tany, izany efa tamin'ny andron'ny vazaha hozy izy tsika. Ankehitriny dia ny commune urbaine Antsirabe no mitantana anazy fa nazanona tsy izany dia misy telo mirahalahy izy ireo no miasa eto amin'izao toerana izao mamelona vady aman-janaka ihany koa eto amin'ity toerana ity ka manasanao ary anaraka ny fanadihadiana mahakasika izay. Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge, cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et spa, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté à Tsinekeli, en face de Moura Internet Service, premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Fahasambazaha Antsirabe. Efa tamin'ny andro ny mpanjanatany no nisy ity fahasambazaha etsy amin'ny fokontany Mahazina Antsirabe ity. Mivelatra amina velaran-tany midadasika rehefa ahitana fasana amanjatony amin'izao fotoana izao. Fantatra tany am-piandohana fa dia ireo vazaha frantsay na ireo mizaka ny zom-pirenena frantsay irery ihany no afaka nilevina tao, ary tsy mahagaga raha ahitana fasana efa ampolo taona ny maro ao amin'ity toerana ity, ary ny sasany aza moa dia efa tsy tsaron'ny havany tsony angamba. Rehefa lasa ireo mpanjanatany tany amin'ny taona 80 tany ho any dia niova ny fitantanana ny toerana ary nisokatra ho an'ireo rehetra vahiny teratany ary lasa tompon'antoka voalohany tamin'ny fiandraketana ny toerana ny commune izay mbola hatramin'izao fotoana izao.
misy ny fepetra ho an'ireo zay rehetra maniry ny andevona na ametraka ny havany eo amin'ity fahasambaza Antsirabe ity na mandra-pahatonga ny fotoana hitondran'izy ireo azy any tanindrazana noho ny alaviran'ny toerana misy azy ireo. Dia eo aloha ny fahazon-dalana avy any amin'ny commune fa akoatran'io dia miofa 5,3 alina isa-taona ny toerana ary ny tompo manjo no miatoka ny fanamboarana ny fasana. Torak'izany ihany koa ho an'ireo izay manam-paniriana haka ny havany amin'ny levinao dia tsy maintsy manefa ny ofan'ny toerana vao afaka manao izany. Amin'ny mahafasan-drazany maro ny toerana amin'izao fotoana izao dia maro isan-karazany ihany koa no fomba hita eo amin'ity toerana ity. Ao ohatra ireo manao ny famadihan-drazana toy ireny fahitantsika eto Madagasikara any amin'ny faritra maro ireny. Fa eo ihany koa ireo manana ny fomba mampanao ny hafa satria maro ireo vahiny, isan'izany ohatra ny Sinoa, Frantsay, Norveziana, ny Karana, ny Silamo sy ireo hafa firenena. Tsy mandeha ho azy anefa izany rehetra izany fa misy ireo tompon'andraikitra misahana ny asa mandraharaha ao amin'ity toerana ity. Isan'izany dadanaivo Alfred, antsoiny manodidina hoe dadanaivo. Mpanampy azy eo Iandry José izay mbola tanora eritrerony. Rehefa misy ny raharaha tsy maintsy atao eo am-pahasambaza, isan'izany ohatra ny fiadinan'ny fasana, ny fikirana razana raha ohatra ka misy ireo maka ny fianakaviany hitondra azy any amin'ny toerana misy azy anetany razana mazava ho azy. Fa akoatran'izay dia ny fanomezan-tanana ireo manamanjo. Ny taona 2017 dadanaivo no nanomboka ny asa teto, 420 taona izy zao ary mbola eto hatramin'izao. Miady lavaka dia ny mandevina dia mba misy kandrakandra kely dia mamana ramany dia mba manao sahala amin'ny hoe mandavaka, sahala manao fasana tahaka ny hoe tsy mahita olona le olona dia mba izay no ataony tena. Tsy dia safidiny loatra ny asa teto amin'ity toerana ity fa nentin'ny fitadiavana mahazaka maniraka ary mpandavaka fasana no nanombohany teto. Dia tsy mifahavitako tsy fananako asa izay no nahavoatery azy satria tato nisy ny gardia taloha tato amin'ity tranon'ny premier ministre ity dia teo nisy ny gardia taloha dia anay moa mipetraka teo kaikikiny eo dia ndresaka taminy dia lasa le iretiretiko le namana le niasa voalohany zany niaraka tamin'le o raha Filipo zay dia iretiretiko zay dia zay no niara-mipetraka taony dia amo tsy manana asa dia mba nangoraka le rangahy hoe mandano ta makany commune andao anao ohatrika ny commune raha ohatra tianao ny asa eto satria natahotra ihany taloha dia tsy anona nieritreretra tsy maintsy hinakanina ary ny tena dia voatery ny tena ny lasa tao amin'ny commune dia vao nresy. Inona le nampatahotra? Ka tsy fantatra araka le tsy fankalalana satria faty ary le anina matsahatra fasana taloha dia tsy izay no natahorana fa tamin'ity ala be ty anina hazo be na io zao ny namany io voninkazo iny maizim-be mihitsy fa efa tapatapaka aby iny le hazo sady vao nitapahana ny lohany fa tato maizina mihitsy ny taloha dia io natahotra hoe zay bidity petrapetrahana ato anatin'ity fanana. Efa nisy fotoana ihany dadanaivo ny asa tany amina toeran-kafa talohan'ny santa tao amin'ity toerana misy fasana maro dia maro na ny etsy am-pahasambaza ity, saingy tsy naharitra izany ary dia izao izy tavela eo mandraka izao izy efa 420 taona izao. Tao amin'ny teritrisy varitry ny teritevelo fa efa niova mako zao tao ny asako voalohany ny asa roa taona tao aho dia mipetrapetraka teto tanàna eto satria tsy niasa koa dia farany dia hoe nihitan'le Ramarcel zay mako no chefnay teto dia anao izy efa
efa tsy mahita asa anao izy andao oetika any amin'ny commune zay ny nahatonga niasa teto voalohany. Inona moa fa tsy mbola fahatana azy ny tena olona mihinan-kanina de voatery tsy maintsy nazoto ny asa de ny asa iray volana fotsiny a de iny ray volana iny ny asa ray volana aho a de tsy naninona tsy nisy tahotra koa tsy nefitra hiala koa azy zay no nahatonga oharitra ela be ohatran'izao tamin'ireo taona 20 andrak'izao mbola hita zao ny asa teto mihitsy ny namelomoako azy indreo zanako fitomiana-dany zanako zay ny a efa teto de teto tsy niala tsy nanany eritreritra an'izany hoe hitiavako zany ko zay no nahatonga zao a rehetriretiny a zao raha tsaivina ny voalazany teo dia mandevina miady fasana izany no asa nataony teto ka nandraisan'ny karama mitropo vaoriana aloha de izy amin'ny andavahana no misy karama fa ny fandevenana de izy sitrapony tamin'ny andro taloha 720 zany mifanomeny taloha fa zao izy mba efa misy manome 2,000 manome 1,000 efa osy dadanaivo inona ary zany zao no tena asa vita ny dadanaivo eto amin'ity toeran'ity amin'izao fotoana izao zay anina tsy mety rehetra eny de mahasorotsoroka ny takan'izany ty lalanyity na sara am'izany fa za zao mbola tsy nahasoroka satria mbola voaniny ty taso a de tsy mbola afaka manao zay hatramin'ny herinandro ray de tsy mbola afaka misoroka fa mahita an'le lalana aho malahelo satria nan'ny olona miditra eto karana manko mpiditra matetika eto de zay no mahatonga tsy ny zareo ingénieur sana am'izany de hoe ianao nefa mahalala ny toerana de tsy maintsy mba manondro n'izay olona zay mpiasa vaovao eto anao arak'izany tsy ho vitany dadanaivo intsony ny azakazaky ny asa fanaony hatramin'izay fony fahatanorano raha tsy maintsy mandeha ny asa tsy maintsy atao satria efa fotom-pivelomana ny eto raha no any dadanaivo arak'izany mila namana izy ary ireo naman'ireo ihany koa dia tonga antsitrapo mifanampy aminy ao anatiny izay asa goavana izay tsy maintsy hifanampiana amin'ny mpiarabelona izay rehefa tonga ny fotoana ka nisy ny lasa modimandry ka tsy maintsy ho apetraka ato amin'ity fahasambazaha ity mandritra izany fotoana izany indrindra no tsy maintsy miantso ny andry na ihany koa miantso ny José na izy mirahalahy miaraka i dadanaivo izy mirahalahy koa etsekilany dia tonga avy hatrany satria fifanampiana hatrany ny fiainana eto amin'ity fahasambazaha ity za zany manao carte amin'ny prime ministre dia rehefa ohatra hoe mba misy asa ataony dadanaivoko tsy vitany zany dia atsony izy ohatra hoe misy ohatra hoe manao fasana dia ndao lesy lahy mba hapatsakana rano dia matsaka dia misy olona miaraka aminay manao fasana eo mametaka carreau dia ohatra izay le fomba fiasa ato zany miasa dadanaivo eto dia ohatra hoe le misy maty reny dia mba miatso kely anay izy za moa malalaka foana zany rehefa mba tsy miasa ao amin'ny asa koa zany dia mba malalaka dia miatso anay izy hoe andao le José mba hiaraka anampy kely anay andavaka ato dia io moa tsisy ady varotra ny karama fa dia mandavaka dia rehefa voalavaka ny lavaka za lasa mamonjy ny asako indray satria za manana andraikitra ny mbola mampiavaka eto amin'ity toerana ity na dia atao hoe fotom-piveloman'izy telo mianaka aza ny asa mandraharaha atao eto amin'ity fahasambazaha eto Antsirabe ity dia mahakasika ny karama raisina tsy dia misy idirana izy mirahalahy loatra i José sy Andry eto fa dia miankina betsaka amin'ny dadanaivo ary raha jerena atao banky tokana dia fifampitokisana tanteraka no eto tsy io indray aloha tsy zay no miady varotra an'le vola fa dadanaivo no mitenen'le olona dia dadanaivo no miteny hoe ohatry zao lesy ny karamatsika dia zay karama azo io ny fampizarana
tonga le ohatra hoe mba mame vola le olona 2 3 arivo dia zay mba kely mely le olona eo zany izy aza mba manamanjo moa mba mahafovola menanao dia anao koa maha olombelona manofo raha dia lôzika be zany tsy maintsy hoe mandavaka ihany koa anao satria anao mbola ho alevin'olona ihany koa na dia ataoko hoe mbola zao vatako mirijarija be zao aza zany tsy maintsy hoe mbola ho alevin'olona zany rehefa tonga fotoana fiantsonanahy dia atsony dadanay zany ahako hoe ndao le tsy mba manampy kely anay aty dia fanampy eo moa zay tsisy resaka hoe zao ny ady vatra hoe zao ny karamalala tsy na zao ny zavatra misy zay zany ny anay eto. Asa ary tena asa no atao eto amin'ity toeranyity raha ho an'izy telo mianaka reto satria araka nefa voalaza ombieny dia tena fotom-pivelomana ny kely azo eto. Kely azo izay tsy mba hiadim-barotra loatra amin'ireo manamanjo satria araka ny voalazan'ny José teo dia ny hoe ry zareo aza mba efa manamanjo, izany hoe mifampitsimbona eto ny tsirairay ary ny zavatra tena mitranga eto araka ny fomba fitenitsika rehefa misy ny donam-pahoriana dia fiteny matetika ny hoe ny varavarana ny voahana no anareo fa ny fahoriana dia raha mizaka ary tena raha mizaka arabaky teny satria miara-misalahy amin'ireo mpandevona izy telo mianaka ireto. Izay raha atao ny antotanisa tsy dia fanao loatra moa no manisa maty fa nanomboka ny volana janoary 7 no makaty dia eo amin'ny 7 eo zao no razana nalevina tato Ampasambazaha. Teo foana izy telo mirahalahy mianaka ireto ny fanotrina tamin'ireo tompomanjo. Mandevina miaraka aminy mikirakira ny razana eo zany ohatra hoe misy makarazana zao ohatra dia potika le vata dia mikirakira n'iny eo finosana lamba iny dia misy olona mitondra vata vaovao avany dia finosana lamba iny dia apetraka ao anaty vata dia veto ny fianakaviana. Araka izany tsy ny hady fasana na ny fisorohana ny tokotany-pasana na ihany koa fandevenana ihany no miseho ato amin'ity fahasambazaha ity fa miseho ato avokoa ny fomba mampanao isan-karazany. Isan'izany ohatra raha no antsika malagasy dia misy ny manao famadihan-drazana. Misy fotoana eto zany dia mitsoka misikatra n'ireny hoe tondrazana maha-malagasy ny tena zay zany dia tsy maintsy mba mijery ihany koa zany mba mijery sy zavatra ataon'ny olona eo maha-malagasy any malagasy moa zany dia tsy maintsy hoe tondrazana le izy dia amin'ny mahalova be napetraka zany le izy dia tsy maintsy misy mamadika foana ato, tsy maintsy misy mitondra mozika ato, mitondra sodina, mitondra zava-maneno arakaraka azy hoentin'le fianakaviana maka le razana io zany. Ohatra moa misy hoe alaina dia alaina any hoentina any amin'ny tanindrazany, misy ohatra hoe tsy mitondra izy fa ohatra hoe finosina fotsiny mahatsiaro an'iny olona iny izy dia finosina fotsiny dia averinao amin'ny toerana misy azy indray iny olona iny avy eo. Fitentsika matetika ny hoe aleo mihinan-kely toy izay mandro fotsy saingy raha eo amintsika mpanaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao mety misy ve ny hanana fahasahiana hoe eny am-pasana no kianja fiasana isan'andro fa izy telo mianaka ireto dia efa tena izay ny fiainany. Ho an'ny andro manokana 7 taona izy zao ny asa teto Ampasambazaha ary dia tany am-Pendohana dia somary nisy ihany ny tahotra kanefa tereniny tsy fananana, tereniny tsy fisiana satria lehilahy ny tena mamelombady manjanaka. Mamelombady manjanaka dra io zany arakaraka ny toe-tsaina ihany no mitondra an'io hoe za ve dia hikirakira faty ohatro nefa mbo ohatro zao ihany no toe-batako fa rehefa hoe arakaraka ny tsy mampisy an'le karama dia tsy maintsy mba hoe mirisika ihany ny tena rehefa io zany dia hoe fomban'ny olona moa le hoe asivokely ody risika dia tsy maintsy mba mandray kely alcool aloha zay vao sady na mikirakira ny zavatra io fa tsy to dia hoe io raha nga misy an'izao dia to dia ndao atao fa izy moa zany izy tsy mandray alcool izy sady tsy misotro toaka izy, tsy mifoka sigarany, tsy mihina paraky, tsy misotro kafe fa ny dadanay dia dite dia izay le tompon'le fahoriana zany tsy maintsy tapohana toaka io dia ohatra hoe atao zao mifaritra ny lavaka dia tsy maintsy tondrahana iny faritra andavahana iny dia tsy maintsy misotro amin'iny sady ody risika amin'le kirakirana azy no zay zany le izy.
misy fatahorana ihany misy fatahorana ihany satria nisy fotoana zao tetsy amin'ny anina tetsy misy olona anakarazana de efa razana efa ela le izy de mibatana le izy to de latsaka ny karandohany tonga de natavatra be de efa tsisy lamba ntsony ary le olona efa tsisy lamba ntsony de raikitra ihany hoe misy an'le toka zany de risihana ihany le izy de miparitaka le karandohan'le olona. Raha ataondray mijery ny eto am-pasambaza de mety an-tany tena isika rehetra hoe raha sanatry ny vavaladinin'ny lela tokoa ka mbola isy ny olona ho alevina ary tsy maintsy alevina ato amin'ity toerana anankiray ity, moa ave ka mbola mety isy ihany ny toerana ahafahana manao an'izany raha ny abetsahanyreto fasana mitahiry taolambalo anjatony reto no jerena. De efa feno izy zao fatakany hoe 2 metatra ny miala amin'ny lalana, 2 metatra hatrany hatrany miala amin'ny lalana ka aty amin'ny fasana lehibe aty mihoako soseperipetelina aty manko no misy malalaka satria tony zao tony fasana lehibe tony indraindray 4 metatra carré vidiny taloha mivarotra de 4 metatra carré diny misy tsy mandany 4 metatra carré iny satria 2 metatra ny lalany no 4 metatra ny olona de mametraka izy eo amin'ny 2 metatra raha taony de misy mijanona be le toerana misy azy diny azo andevena azona izy dediaviny de iny zao iny lalana iny zao de efa feno iny zao gasy aby iny misisiny de mijery toerana any amin'ny elanelany any satria zao vo nisy voangany zao ty andrefany ty eo andrefany zao vo tamin'ny herinandro teo no nalevina de mitady toerana malalaka anao amin'ny sisiny 2 metatra de iny ndray hainao no manamboatra ny lavaka 2 metatra any. Amin'ny ankapobeny arak'izany de fa hain'izy telo mirahalahy mianaka reto tsy anjery hoe etsy ihanina no nalevina na etsy ihanina no nalevina satria dia arak'izay voalazany dadanay izay de fa manomboka miditra amin'ny akisisika ny fandevenana eto amin'ity fasambaza ity. Ato zany to de miparitaka be ato ty sisiny ty zao araka ny teneny dadanay teo gasy iny de amin'ty sisiny ty koa zao misy gasy io trano io koa zao gasy io ty ato ambany ato ty gasy ty ditsy koa gasy ry aloha ry gasy izy ka mikaro fotsifotsy izy koa gasy any tenatenany any zany misy gasy any ty ray manontolo ty manoatra zao ty koa zao gasy izy amin'ny anaitsy koa zao gasy de misy le ohatra hoe misy le olona efa avy alaina reny ohatra hoe mamadika zany le olona de alainy fianakaviany le taolambalin'ny fianakaviany de misy avany de tsy mandavaka ntsony zay fa to de hoe atao iny fotsiny zany hoe atao tsara fotsiny plasiny iny de iny ihany no apetraka fa misy gasy any eny tenatenany any ka misy gasy any. Arak'izay amaroan'ny olona sy ny karazana fiaviana milevina ato amin'ity fasambaza eto Antsirabe ity izay de mbola isan'ny asa goavana miandry azy telo mianaka ireto ihany koa ny fampahafantarana an'ireo mpitsidika indrindra ho an'ireo avilavitra ka tsy mba nahalala akory izay toerana nisy ny fianakaviana na ohatra ho an'ireo relijiosy de eo ny fikambanana misy azy ireo satria misy an'izany ato amin'ity toerana ity de mbola izy ireo no mitarika azy ireo sy manondro ny lalana tokony alehany izy ireo tsirairay avy. Manomboka zany asa rehetra zany any amin'ny amin'ny 7 maraina ka hatrany amin'ny nora sy sasany arivo. Inona kosa aloha fa tsy isy ny andeha alina. Na firy izy zany fa saingy fotsiny tsisy makati kosa aloha amin'ny alina fa manodidididina ny hoe maraina misokatra ty vavaty amin'ny 7 maraina tonga ny amin'ny 9 sasany arivo amin'ny 9 sasany zay mbola mazavazava de mbola misy le olona mandehandeha makaty ohatra misy le ohatra hoe misy masera zao ohatra hoe vahiny mitsidika ato dadanay efa tsy eo de zay sy ray andro moa mamoa vavady eto satria amavahiny an'le olona de hoe manontany izy hoe aiza misy amin'ny masera eto aiza misy amin'ny opereto de mivavaka eo zareo de miverina zareo lasa mandeha de zay indray manidy vavady idiny hoe vavady avy eo. Ny mby ao an-tsaina avy hatrany rehefa mandeha amin'itony toerany tony ary ny fanontaniana apetraky ny maro de ny hoe tsy misy lolo vare na ihany koa araka ny fiteny mivantana de hoe
tsy misy manangatra ve reto maty reto. Amin'ny ankapobeny aloha dia namaly ihany izy telo mianaka reto hoe tsy mbola nisy aloha. Ny antony atoandro izy ireo ny tena miasa, tsy miasa alina. Saingy tao anatin'ny tafatafa tany ivelan'ny fanadihadiana no vaky ihany ny resaka fa efa nisy ohatra ny tovolahy izay nentin'ny alikaola, saingy rehefa narainy ny andro dia nitantara fa toa hoe nasaina tovovavy tsara tarena natitra azy tany tokantranony ary dia teo ampasana teto amin'ity fahasambazaha ity no taraiky tratrandro tratran'izy ireo mbola teo ambony fasana ny natory. Ankoatran'izay ihany koa dia voalazan'izy reto ihany koa fa misy ny tovovavy mandrehitra afo rehefa ao anatin'iny misasasasak'alina iny na ary amin'ny ao arinany misasak'alina toa hoe mamindro eo amin'ny toeran'io. Resaka ihany zay, tsy fantatra izay tena fahamarinany, mety honihony ve asa aloha, fa raha ho an'ny andro manokana dia efa nisy ihany ny trangany sy eo taminy. Zay efa ohatrany tsindrin-javatra ihany fa tsy haiko hoe mpamosavy hoe manindra an'asa le hoe za le miditra makady dia arahan-dolo rehefa eo fa tsindriny, misy fotoana tsindriny amin'ny alina. Enjana ihany vao mety mahita. Tsy maintsy mikandra tokoa satria lehilahy ny tena. Araka ny voalaza teo dia ny hoe mamelom-bady aman-janaka avokoa, na i Dadanaivo, na i José, na i Andry. Manahoana ny fiatraikan'izay fidiram-bola n'izy telo mianak'izay any atokantranony any. Trita zany zay mahavelona fa zay mba hoe kely ananana no mba hoe atambatambatra eo. Mavelona, tena mavelona zany le asa rehefa ajaina le asa. Io zany ohatra ny asa rehetrarehetra ihany io zany ny fanajana azy ihany. Ity ary misy hafatra kely indrindra fa ho an'ny tanora avy amin'ny Dadanaivo. Ny retako sy nanana zany tsy nisy eritreritro aloha hoe tsy ratsy ty azy ty, fa ny fineritreritro dia tsara. Ary ny farako amin'ny andro anankiray salamizao maharehetrrehetra asa salamizao indrindra asa-panjakana. Zay ny toetsaiko any fa mananatra ny kiana ihany amin'ny momba ny ny tsobotsobokato ny manimbasimba zavatra tena miasa mafy mihitsy. Fa za aloha dia nahatonga ana dia zay ny any ny teriko mafy miasa mihitsy nitandremako amin'le servisiko. Fa na dia teo hoe asa faty azy tsy ny olona aza milaza fa hoe milalao faty anay salamizao satria rehefa mandoatra faty misy fandebenana dia tsy maintsy ianao miaraka amin'ny YouTube-nao mandoatra an'le razana. Ity akaiky ity zao Iandry isan'ireo ray amin'ireo telo mirahalahy miasa eto amin'izao toerana izao dia hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana fa azo atao tsara ny mivelona sy miasa toy ny olon-drehetra na dia ety amin'ny hoe toerana be fasana azy. Ny andavanandrom-piainan'ny Iandry sy ny asany ety am-pasambazana raha antsika tato anatin'ny fandarana mila mikandra tamin'ity fandarana voalohany ity. Fa ho anao ny tokantrano ihany koa raha toka mahaliana anao ny andefany asa fivelomanao andavanandro ato anatin'ny fandarana, izany hoe raha tianao ny anaovana fanadihadiana mahakasika ny sehatr'asa ataonao dia aza misalasala mihitsy mifandray aminay ato anatin'ny fandarana mila mikandra. Azonao atao ny miserasera miantso ana koa mandefa SMS amin'ny laharan-taloby izay hitanao mandeha eo ambany eo. Dia azonao atao ihany koa na zanaty izany manantona aty amin'ny RTR toka misy ny tafatafa sy resaka tianao atao. Ho anareo izay tsy naraka ny fandarana kosa dia mbola misy ny famerenana ny alahady fahatelo. Ny alahady fahatelon'ny volana manomboka amin'ny 9 ora sasany alina hatrany. Ary raha toka mbola tsy maraka an'izay ihany koa ianao na mbola te hijery ny fandarana dia aza misalasala mihitsy mitsidika fa ho hitanao ao amin'ny YouTube ity fandarantsika ity.
izay sady ary aloha no mamarana ny fandaharany ety ampamarana dia isaorana be deaibe ny be ny tanàna ny commune ambony vohitra Antsirabe izay nanome alalana anay nanatontosa atsaka sy andava ny fanadihadiana izay natao. Ankasitrahana ihany koa ny Nadia Beauté izay nanao ny taovolo sy ny tarehan'ny mpanolotra ny fandaharana. Ankasitrahana torak'izany ny ekipa rehetrarehetra nanatontosa ny fandaharana sy ny teknisiana izay napita ny sarita ny tokantrano tany ary mazava ho azy fankasitrahana be deaibe no atolotra ho anareo izay mpanaraka ny fandaharana ary efa mame fotoana anareo sahady amin'ny ray volana indray amina sehatrasa vaovao. Veloma daholo. Gandra fonao antare any andrenivohitrany tomitaty gandra fonao antare any andrenivohitrany ilona ihany vo mety mahita fa enjana ihany vo mety mahita tomitaty gandra fonao antare any andrenivohitrany tomitaty gandra fonao antare any andrenivohitrany fa enjana ihany vo mety mahita